Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ry havana. Manaraka izao fandaharana mana isan'andro fokarin'ny fikambanan'ny mpiara-mamaky baiboly eto Madagasikara zao. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary manonona ny fahasoavany ho amintsika tsirairay avy mandrakariva. Ny anjara manantsika amin'ity anio ity izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo 7 ka ny 1 hatramin'ny 9. Salamo 7 ny 1 hatramin'ny 9. Amalitsika ny fanontaniana hoe misy toetra tokony halay tahaka ve raha amin'izao tenin'Andriamanitra zao. Nde hivavaka isika afatsika mangataka ny fanahy masin'Andriamanitra izay any mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny teniny mba hitaridalana antsika. Vavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ianao, saotranao zahay, mideranao zahay, mankalazanao zahay. Fa noho ny famindramponao, noho ny fahasoavanao ary noho ny faharimponao, volazaonay tombonandro fahavelomana. Afaka iaino anao, afaka andrendray ny sitraponao amin'ity androany ity. Dia sokafy ny fanahinay azahoanay mamantatra ny sitraponao. Izany fanahinao zany koa hitarika anay ho amin'ny fiainana ny sitraponao. Mianaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany raha io. Amen. Salamo 7 ny 1 ka hatramin'ny 9. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Jehova, akory zato amaroany mampahory ahy. Maro no mitsangana nohitra ahy, maro no milaza ny fanahiko hoe tsy manam-pamonjena amin'Andriamanitra izy. Kanjo ianao Jehova no ampinga manodidina, voninahitro sy mpanandratra ny lohako. Amin'ny feoko no atsokan'i Jehova, ary any tendrombohitra masina no mamaly ahy izy. Izao nandrika natory, ny fo aho satria Jehova manoha anahy. Tsy atahotra olona nalinanina izay milahatra manodidina amely ahy. Mitsangana Jehova, vonjeo aho, Andriamanitro, fa efa namely ny takolaky ny fahavaloko rehetra ianao, ny nify ny ratsy fanahy no vakivakinao. An Jehova ny famonjena, ho amin'ny olona ne ny fitahinao. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Salamo 7. Ijerevantsika toetra tsara alay tahaka. Davida no nanao ny salamo, ary ny toetra ny Davida ao anatin'izany no jerentsika. Fa ety am-piandohana ry havana dia azaitsika vetivety fa ny salamo 7 dia tafiditra ao amin'ny sokajin'ireo salamo fitarainana, faniriana mafy an'Andriamanitra, fifonana amin'Andriamanitra. Misy 20 zany salamo zany amin'ny ankapobeny. Tsy zay moa no anjarantsika amin'ity anio ity dia lalovantsika ao anatina fitarainana ary zany ity salamo 7 ity. Davida eo anoloana fahavalo dia mitaraina amin'Andriamanitra, mitaraina amin'Andriamanitra. Ary ny toetra ny Davida ao anatin'izany ry havana no ndeha ho jerentsika. Dia ilay toetra mahatoky an'Andriamanitra ho mpiaro azy. Tsara alay tahaka izany toetra ny Davida zany, mahatoky an'Andriamanitra ho mpiaro azy izy. Ka fahamarinana 3
hojerentsika ao anatin'izany toetra ny Davida mahatoky an'Andriamanitra ho mpiaro azy zany. Voalohany, mametraka mazava tsara eo anatrehan'Andriamanitra ny fanahiny. Mametraka mazava tsara eo anatrehan'Andriamanitra ny fanahiny. Ny toetra faharoa, mahazo antoka ny toetra n'Andriamanitra. Mahazo antoka ny mahandriamanitra n'Andriamanitra Davida. Izany no mahatonga azy hatoky an'Andriamanitra ho mpiaro azy. Ary farany, mahazo antoka ny famonjen'Andriamanitra. Mahazo antoka ny famonjen'Andriamanitra. Ilay fahamarinana voalohany ary ndeha hojerentsika eo amin'ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa amin'izao Salamo 1 zao. Davida mitanisa ny amaro ny mpampahory azy. Ireo mpampahory azy maro ireo, mijery ny andinin'ny voalohany sika, dia mitsangana hanohitra azy. Mitsangana hanohitra azy. Ary ireo mitsangana hanohitra azy ireo dia milaza fa tsy manam-pamonjena amin'Andriamanitra Davida. Davida ry havana ilay voalaza fa akaiky ny fon'Andriamanitra, mpanjaka Israely nofidin'Andriamanitra. Nanana izay mety fahalemena izy, fa hitatsika mamaky ny tantaran'ny Davida tsika izany, fa hatokiany Davida an'Andriamanitra. Namoa ny zava-nitranga eto eo amin'ny fanombohana zao Salamo zao, dia zao ny voalaza hoe Salamo nataon'ny Davida fony izy nandositra ny Absaloma zanany. Fa nahoana moa izy nandositra ny Absaloma zanany? Samuela 2:5 nazahoantsika manakatra an'izany hoe Davida nandositra ny Absaloma zany. Absaloma lay anadany Tamara na olany Aminona. Na i Absaloma na i Tamara na i Aminona dia samy zanaky Davida avokoa, fa hafa reny. Ary mety zany angamba no nahatonga an'izao korotana eo anivon'ny fianakavian'i Davida zao. Satria i Absaloma rehefa nafantatra fa naolany Aminona ny Tamara nabaviny, dia tezitra izy ary nikasa hamono any Aminona. Samuela 2:13 manomboka izany tantara zany. Fa ny amin'ny andinin'ny 30 amin'ny 17 amin'ny Samuela 2 nefa ahitana hoe nanapa-kevitra nikasa hamono any Aminona i Absaloma. Nataony moa nitetika samy hafa dia any amin'ny Samuela 13:17 ny zanakalahy ny mpanjaka rehetra, zanakalahy Davida ny vonoiny niaraka tamin'izany. Zany ry havana zao tantara zao. Ary nandeha ny zavatra rehefa avy eo dia nandositra izy. 4 amin'ny Samuela 2. Any amin'ny 15 dia tonga hatramin'ny fikomiana rehefa niverina tao Jerusalema izy. Ikomy hanongana ny Davida rainy ny tao an-tsainy. Samuela 2 15 ny 12 ary zany nahatonga ny Davida nandositra. Mafy zany zanakao zao manao tetika ikomiana hanongana anao. Ary nahatonga azy an'ilay hoe maro ny mpampahory an'i Davida dia i Atofela, izay mpanolotsaina azy, dia nyray tetika hanongana an'i Davida. Ny olona akaiky azy, ny olona nitokisany, zany ny lasa fahavalo ny mampahory azy, ny manenjika azy. Dia nandositra Davida. Ka ny zavatra tena mahafinaritra ao anatin'ilay toetra ny Davida dia zao, no velariny teo anatrehan'Andriamanitra mazava, ny tebitebiny, ny ahiahiny, ny tahony. Zany zao andinin'ny 2 sy andinin'ny 1 amin'ny Salamo 1 tsika zao ry havana. Zany ny toetra tsara lay tahaka raha tena mahatoky an'Andriamanitra ho mpiaro tsika ry havana. Eo anatrehan'ny ady, eo anatrehan'ny loza, eo anatrehan'ny rehetra mitranga dia zao resao mazava amin'Andriamanitra. Ambarao mazava amin'Andriamanitra ny ahiahinao sy ny tebitebinao. Mamaika ny olona matetika any amin'ny olona, any amin'ny zavatra hafa. Fa apetrao mazava eo anatrehan'Andriamanitra ny tebitebinao sy ahiahinao. Raha tena mahatoky an'Andriamanitra ho mpiaro anao tahaka ny Davida ianao. Sarovy ny voalazan'ny Ezekiela 4 ny 14. Ezekiela 4 ny 14. An'Andriamanitra ny ady fa ianareo angina. Petrao mazava amin'Andriamanitra ny adinao. Aza maika hitantara zany amin'ny olona na misy na mirofa ireny matetika mitondra olana. Azony Davida natao koa tetony hoe andeha iresahako ny zanako. Fa tsy izay ny nataony, tsy izay ny namaika azy, fa ny ametraka ny ady eo anatrehan'Andriamanitra. Ny voalazan'ny Salamo 5 aza ry havana. Ny 2 dia mbola manamafy zany. Salamo 5 ny 2 zao ny voalaza amin'izany Salamo zany. Amin'ny anaran'i Jesosy, ampetrao amin'i Jehovah ny entanao,
ary izy no anohananao ampiatrao am' Jehovah entana mavesatra am' Davida zany enjehan'ny mpampahory zany ary lay mpampahory tsy iza fa ny zanaka ny mpanolotsaina zany lakakindena fa napetrany am' Jehovah ny fanainy ary napetrany mazava fa tsy natao fotsiny hoe misy fahavalo maro no mitsangana anohitra ary ireo mitsangana anohitra reo de mieritreritra fa tsy manam-pamonjena aminao Andriamanitra tena amin'ny atsipiriany zany ry havana zany no amafisin'izay voalaza ao amin'ny Petera voalohany toko 5 ny andinin'ny 7 Petera voalohany toko 5 ny andinin'ny 7 ny anaran'ny Tompo manao hoe ary apetrao amin'ny fanahianao rehetra fa izy no miainao ny fanahianao rehetra aza zay heverinao fa hovoavahanao ihany zay tsy hovoavahanao ihany no apetraka ao am' Jehovah fa ny fanahianao rehetra apetrao am' Jehovah mahatoky an' Jehovah ho mpiaro azy mametraka mazava tsara eo anatrehan'Andriamanitra ny fanahiny rehetra ny faharoa ry havana raisitsika avy eo amin'ny andinin'ny 7 ka hatrany amin'ny 9 de ny fahazahoana antoka ny toetra an'Andriamanitra ny olona mahatoky an'Andriamanitra de mahazo antoka ny toetra an'Andriamanitra betsaka ny toetra an'Andriamanitra fa toetra vitsivitsy no tsoahatsika avy am'izany ny andinin'ny 7 ka hatrany 9 am'izao salamo 7 ny andinin'ny 7 tapany voalohany apinga Jehovah ny salamo 7 ny andinin'ny voalohany de milaza an'izany Jehovah no Andriamanitra no aro sy arovanao atsika izy no aro matokiany zany mahandriamanitra an'Andriamanitra zany voninahitro Davida sy mpanandratra ny lohany izy zany Andriamanitra de matoki azy raha ny Isaia 7 ny andinin'ny 4 ry havana Isaia 7 de milaza tsara fa mahalala an'Andriamanitra isika tiany sady be voninahitra malala eo imasony izy Andriamanitra no mihevitra atsika ho tahaka de tsarovy zany toetra an'Andriamanitra zany da tena matoky azy ny andinin'ny 4 am feoko no atsoko an' Jehovah ary any tendrombohitra masina no mamaly azy mamalo zay miantso azy Jehovah zany Andriamanitra ny Hebreo 1:10 ny andinin'ny 1 manamafy zany Hebreo 1:10 ny andinin'ny 1 mazava ry havana no ambarany zany Hebreo 1:10 ny andinin'ny 1 zany ny anaran'ny Tompo fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy fa izay manantona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa zay mazoto mitady azy zany ny toetra an'Andriamanitra mamaly vavaka ny andinin'ny 5 azahoantsika mahita fa Andriamanitra no antony fahavelomantsika zao no lazainy Davida am'izany ny anaran'ny Tompo izao nandrika natory ny fo aho satria Jehovah no manoana antoko ny fahavelomanao Andriamanitra ary mbola mandinika izany ianao ankehitriny de tena hitanao zany raha fisainako raha ny aretina mandalo raha ny zava-misy te zao Andriamanitra no antony hahavelomanao raha te hahatoky an'Andriamanitra ho mpiaro anao de tsarovy zany toetrany zany ary zay tena toetra an'Andriamanitra tsara tsarovana raha eo anoloana fahavalo ianao eo anoloana mpampahory ianao eo anoloan'ny mpanezika ianao tahaka izay nahazo an'i Davida eto de ity hoe tsy atahotra olonalinalina aho izay milahatra manodidina amely aho noho ny amin'Andriamanitra zay itokisanao fa mpiaro anao ny salamo 7:1 ny andinin'ny 1 salamo 7:1 ny andinin'ny 1 manamafy tsara an'izany ry havana hoe tsy afaka manao ininona anao ny olona noho ny amin'Andriamanitra zao ny voalaza salamo 7:1 ny andinin'ny 1 amin'ny anaran'ny Tompo Jehovah no miandany amiko ka tsy atahotra aho inona no azon'ny olona atao amiko zany ry havana raha tena hanana toetra tahaka ny Davida matoky an'Andriamanitra ianao ho mpiaro anao de zao tsarovy fa mila mahazo antoka ny toetra an'Andriamanitra ianao mahazo antoka ny mahandriamanitra an'Andriamanitra apahany ihany reto voalaza eto amin'ny salamo reto fa zany mahandriamanitra an'Andriamanitra zany tsy aro voatanisatsika vitsivitsy am'izany ny voalaza apinga sy aronao Andriamanitra Andriamanitra no manandratra anao sy manome voninahitra anao Andriamanitra mazoto mamaly vavaka zay mazoto mitady azy Andriamanitra no antony hahavelomanao ary Andriamanitra miandany aminao ka tsy misy azon'ny olona atao aminao mahatoky an'Andriamanitra ho mpiaro toetra tsara lay tahaka amin'i Davida
Petrao mazava eo amin'Andriamanitra ny fanahinao, raha tena mahatoky azy ianao. Ataovy azonao antoka ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra sy ny toetrany. Ary farany havana, ao anatin'izao anjara manantsika izao, dia ity ny fahamarinana fahatelo. Mahatoky an'Andriamanitra ho mpiaro azy ianao, raha mahazo antoka ny famonjeny. Raha mahazo antoka ny famonjeny. Ny andininy fahafito sy ny fahavalona zahoantsika mahita izany. Vao manomboka izany andininy fahafito izany amin'ny anaran'ny Tompo dia antsoantso nataon'i Davidy. Vonjeo ao Andriamanitra. Ary amin'ny andininy fahavalo tapany voalohany, any Jehova ny famonjena. Mampahatsiaro an'ilay fanontaniana napetraky ny mpanao salamo any amin'ny salamo 120 ny andininy voalohany, tapany faharoa. Salamo 120 ny andininy voalohany, tapany faharoa, manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, avaiza ny famonjena. Dia nitohiny izany eo amin'ny andininy faharoa dia ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Mahatokie ny famonjena ny Jehova. Ary eto no ahatsiarovantsika izany hoe an'Andriamanitra ny fahamaliana. Mpanolotsaina ny Davida, zanaky Davida no manenjika azy. Raha tena te hanapatra ny mpanjaka azy, maharay azy izy, dia mety ho azony natao ry havana no niatrikady, namaly faty, na nanangana miaramila koa sy ny toy izany, na ny teniny zany sy ny toy izany. Fa izao no azony Davida antoka. Andriamanitra efa namely ny takolaky ny fahavalony. Dinio zay niainan'ny Davida n'izany niatrehan'ny fahavalony izany. An'Andriamanitra ny fahamaliana. Fa tsy atsika eo anoloan'izay mety ho manenjika. Izany no azahoana antoka ny famonjen'Andriamanitra. Ny Romanina 12 ny andininy 14 havana no azahoantsika manamafy izany hoe an'Andriamanitra ny fahamaliana. Romanina 12 ny andininy 14. Misaora izay manenjika anareo anaran'ny Tompo, misaora fa aza manosona. Ny andininy 17, aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza, miomana anao ny tsara. Raha misambikina makany amin'ny 17 amin'izany Romanina 12 izany tsika dia afaka mahita tsara ny hoe aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana, fa voasoratra hoe ay ny fahamaliana. Izao no amaly ho Jehova. Izany no antsoantsony Davida eto manoloana an'ireo fahavalony. Vonjeo ao Andriamanitra ho faianao. Efa namely ny takolaky ny fahavaloko. Anao ny fahamaliana raha tena adika amin'ny fomba tsotra. Dia nio ny Romanina 12 ny andininy 14 ka hatrany 17 avahoantsika mahita izany. Ary mazava be ny teny eo amin'ny andininy 15 amin'izao salamo 3, any Jehova ny famonjena. Ary tsarovy fa zany famonjena zany dia efa noman'Andriamanitra ho antsika. Raha heverina fa noho ny otany Davida, noho ny fahalemenina tonga an'izao korotana nanenjehany zanany sy ny mpanolotsaina azy zao, dia ilay Andriamanitra koa efa nanolotra famonjena ho antsika an'izany otantsika izany. Izay voasoratra any amin'ny Jaona 1 ny andininy 7:20, Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra, amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Izany ny famonjena atolotra Andriamanitra. Ary ataovy azo antoko izany raha mahatoky azy ianao. Jesosy Kristy ilay zanak'ondry anaisotra ny fahotanao, fa mihoatra lavitra noho izany. Izany Jesosy Kristy nataonao famonjena izany araka ny Romanina 15 ny andininy 15, fa fonimbola mpanoty isika dia maty hamonjentsika Kristy. Any Kristy zanak'Andriamanitra izany manafaka anao amin'ny fahotana. Ary atonga anao azo antoka fa Andriamanitra mpiaro anao. Ry havana, Davida mahatoky an'Andriamanitra ho mpiaro azy eo anoloan'ny fahavalony. Nametraka ny adiny teo anatrehan'ny Tompo, teo anatrehan'Andriamanitra. Nametraka amin'izany mazava tsara. Fa azony Davida antoka koa tao anatin'izany ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra. Ary tamin'izany nazahoany antoka fa tena ao amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Tsara alainao tahaka izany toetra ny Davida izany. Eo amin'ny androm-piainanao manontolo, indrindra fa raha manoloana ady ianao, raha manoloana fahavalo ianao, raha manoloana mpanenjika ianao, tsara alainao tahaka izany toetra ny Davida izany. Anankiray amin'izay mety ho manenjika anao, ilay ratsy na ny devoly, apetrao amin'Andriamanitra ny adinao, matokia an'Andriamanitra. Vavaka isika. Ray malalo, sotranao izay noho ny amin'ny teninao, mampahatsiaro fa eo anoloan'izay mety ady lalovanay rehetra, na miseho amin'ny endrika iny zany, na miseho amin'ny endrika iny. Eo anoloan'izay mety ho fahavalo manenjika anay.
ampianao zay atoky fa ianao Andriamanitra ny mpiaro anay, ary amin'izany ametraka ny fanahinay rehetra eo aminao zay Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Tsy aro sy azo antoka ny mahay anao zay Andriamanitra, mba atserovanay fa rehefa ianao tokoa ny miandany aminay de velolo zahay, voaro zahay, omenao voninahitra zay mamaly vavaka anay ianao, ary rehefa ianao ny miandany aminay de tsisy ninona azo ny olona atao aminay, ary ataovy azonay antoky eo anoloan'izany rehetra zany fa ao aminao ny famonjenanay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ilay efa natolotra ho avitra andovanay ny fiainana mandrakizay. Sotra ray malalo ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Zay indray lavana no anjara manantsika tamin'ity androany ity. Sotranao ny fikambanan'ny mpiara-pako baiboly nanaraka an'izany hatramin'ny farany, niaraka tamin'ny Richard Andrianandrasana. Mana isan'andro fandinihana sy fandalinana ny soratra masina, atolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly. Raha nahalinanao zany, azo atao ny mividy CD izay hafarana amin'ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly, Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana an-tarobia 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.